Mampitombona ho aminareo hatrany ry havana ny fahasoavan'i Jesoa Kristy tompontsika, hiaraka hiombona amin'ny vavaka isika. Omenao an'izao herinandro vaovao izao izahay, faly koa misaotra, midera, mankalaza ary manome voninahitra anao. Mino izay Tompo fa ity herinandro ity dia herinandro hatrany arahanay lalana aminao, anihonao ny fitiavana anay ary anihonay kosa ny fihavozana angatahanao amin'ny fiainanay amin'ny anaran'i Jesoa. Amen. Deraina ny Tompo fa herinandro iray mahery kely eo sisa ry havana ny ainantsika n'ity lohahevitra hoe mihavao amin'ny Tompo ny mpino ity. Inona ary fa nitondra fihavozana teo amin'ny fiainantsika tsirairay avy izay nambara izay. Raha sanatria moa izany ka mbola misy ny tsy tonga amin'izany dia izay no mahatonga anay mbola hanao fanantanterana amin'ity herinandro ity ry havana, mba ahafahantsika miara-miainga rehefa mifarana ity lohahevitra ity fahireny dia nandalo tokoa an'izany fihavozana izany isika mpino tsirairay avy. Ao anatin'izany ary dia andeha isika anio hiresaka ny amin'ny resaka ny fanaovan'i Jesoa sy Nikodemosy fariseo izay ao amin'ny Jaona 3:1-9 ka hatramin'ny 19. Izany no anakarantsika ny hevitry ny fanavozana sy ny fihavozana ho an'ny olona. Ireto avy izany: voalohany, ny olona mangetaheta fihavozana dia lasa mihitsy manatona an'i Jesoa ary tsy tafandrimandry raha tsy tafahoana aminy. Hitantsika izany eto amin'ny Jaona 3:1-2 manaraka. Manontany ny lalana, azahoana famonjena mba handovana ny fiainana mandrakizay. Ary rehefa mitady ny Tompo isika ka manontany tahaka an'izany dia mamaly ny Tompo. Dia hitantsika eo amin'ny Jaona 3:1-3 vakiana amin'ny anaran'i Jesoa ny valiteny nataon'i Jesoa: lazaiko aminao marina dia marina tokoa, raha tsy ateraka indray ny olona dia tsy mahazo mahita ny fanjakan'Andriamanitra. Ry havana, hitantsika eto izany fa ny fahateraham-baovao no fanavozana ataon'ny Tompo amin'ny fiainantsika tsirairay avy. Ny hoe teraka indray dia misy an'ireto dingana telo ireto. Voalohany, miaiky fampanota, miaiky ny fahadisoan'ny tena, vonona ny tsy hamerina ary tsy hanao an'izany intsony amin'ny fiainana ho avy rehetra. Dingana faharoa, rehefa miaiky ny fahadisoana dia manasa an'i Jesoa hiditra ho am-po mpamonjy azy. Manomboka eo dia ny sitrapon'ilay Tompo sy mpamonjy no tanterahana, fa avela ny sitrapon'ny tena, indrindra moa fa izay mifanohitra amin'ny sitrapon'ny Tompo. Dingana fahatelo, rehefa vita izany dia miaso ao am-po ny fanahy masina ka hanambaran'Andriamanitra fa tonga zanany ianao, tonga zanany ilay nanatona azy. Amin'ny finoana no ahatakarana sy ahalalana an'izany ry havana, amin'ny mahasa ny fanahy azy. Manaraka ary dia izao, ny Jaona 3:1-5 manao hoe: ny rivotra mitsoka amin'izay tiany ary tsy rehinao ny feony, nefa tsy fantatrao izay hiaviany na izay alehany, dia tahaka izany izay rehetra teraky ny fanahy. Inona no hevitr' izany? Tahaka ny rivotra eto no hanoharana ny fahateraham-baovao. Henontsika ny feo ateraky ny rivotra ary hitantsika ny vokany, saingy tsy fantatsika izay ny haviany. Toy izany koa Andriamanitra no nitondra ny fahateraham-baovao amin'ny fomba tsy takatry ny saintsika. Tsy fantatsika ny fanaovany azy, saingy izao kosa hitantsika ny vokany rehefa miantraika amin'ny fiainana izany. Ny olom-baovao dia hita amin'ny ataony, hita amin'ny fiainany, tsy ny ara-panahy ihany fa amin'ny fiainany isan'andro hita. Ary izay ilay endriky ny atao hoe
fiavozan'ilay olona. Ry havako, ny fahateraham-baovao no fiavozana hitantsika eo amin'ny fiainana ary iainantsika amin'ny fiainana isan'andro. Koa tsy mitsara izay ny mametraka fanontaniana, fandinihan-tena ho antsika hoe efa nandalo ny fahateraham-baovao ve ianao ry havana? Raha tsy moly izany dia anio ny fotoana mamety izany ka tapao ny hevitra. N'Andriamanitra irery no voninahitra. Amen. Mivavaka isika. Dia misaotra hatrany Tompo fa izay dia tena resy lahatra ny fitiavanao anay eo amin'ny fiainanay isan'andro. Aza mialana raha tsy efa nateraka indray izay. Aza mialana raha tsy efa nandalo ny fiavozana andrasanao aminay izay. Amin'ny anaranao Jesoa no naovanay an'izany vavaka izany. Amen. Ho aminareo ry havaka, ny fiadanan'i Jesoa Kristy Tompontsika. Amen.